de mbola manamafy ny araba amin'ny anaran'i Jesosy ho anao raha vao zao anao vao manaraka nyity fandarana zanaka mpandovy ity na ho anao zay fa manaraka sahady ny fizohin'ny fandarana de mirary fahasoavana sy fitahiana ho anao zay mandrakariva mba hisokatra amin'ny fonao sy ny fananao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famindram-pony. Eto tsika de resaka indray zany tranga anankiray ao anaty baiboly. Misy fotoana tranga amin'ny fiainantsika ny resana de misy fotoana tranga atao anaty baiboly iezahana foana aloha am'zao voalohany zao mikasika amin'ny fanjakan'Andriamanitra foana satria io no nasain'i Jesosy nitoriana ho ary mbola hatramin'ny farany ary mety io foana no resana satria ny anananao n'io zava-dehibe. Ohatry ny ahoana ny fitranga amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fiainan'olona anankiray zany raha toa ka tia tantaran'ny baiboly ty no aingantsika. Tonga de le tantaran'ny baiboly aloha ny aingantsika zay zany ny hitondrantsika azy tonga de tantara atao amin'ny baiboly zany aloha no hitondrantsika azy amaky tenin'Andriamanitra tsika eto amin'ny Matthieu no vakitsika amin'ny Matthieu 5:10 no vakitsika manomboka amin'ny 9 fa 1:20. Na tsisy baiboly nareo aminao eto anao afaka manaraka satria miezaka foana tsy akatoko mihitsy le soratra masina mba ino no tena hiteto fa tsy zah fa le tenin'Andriamanitra de sady mijery masonao no miaino ny sofinao mandinika ny sainao ary manandrana ny fonao. Zay zany tena tanjona. Ny 9:20 no vakitsika eo ambanimbany eo. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. De niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidona. Io le toerana nanaovana hoe raha mba tany Tiro sy Sidona zao nanaovana an'zao bebaky ny olona fa mafy loha nareo ry Jiosy. Ohatra antsika kristiana koa mafy loha. Tsika nge te hanaraka an'Andriamanitra mitonona kristiana fa tsika mbola tena mifona fa mbola fiainana jentilisa zany hoe fisainana jentilisa mbola mamikitra ny tany tsika mamikitra maningo tena amin'ny fanaon'zao tontolo zao tsika maro zany tsy mbola teny eto inona na inona fa hiezaka aloha tsika anandratra amohitra avohitra tsika mihitsy hoe inona le fanjakan'Andriamanitra le ilainao atao zay atonga anao resy lahatra tsy ny anaram-piangonana ary tsy mifomba tsy doctrine na fotom-pampianaram-piangonana fa tena Andriamanitra mivantana miara-mamaky eto tsika de mizara hevitra mizara sosokevitra mizara loha hevitra mizara tolotsaina fa ianao misafidy ianao manapaka ny tenanao fa tsisy manery anao mihitsy satria ny olombelona de tompony safidiny Andriamanitra name safidy. Iresaka kelin'izay rehefa avy eo an'ity fanjakan'Andriamanitra ty ihany aloha ny loha hevitra. De niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidona ary indro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tam'zany tany zany ka niantsona anao hoe mamindrafo amiko tompo zanaky Davido. Averiko kely leto. Kananita, vehivavy kananita. Azo antoka zany fa tsy jiosy izy. Fa mety olona safiotra ihany ko izy ny kananita mantsy matetika ny samarianina moa zany na ny samaritanina reo moa tena jiosy metisy tompo-tanàna de ny avao Samaria fa ny eto avy any Kanana ty vehivavy ty zay olona mantra mahafantatra an' Jesosy izy ary fantany ny fisian'io Jesosy io fa mety tsy mpanaraka an' Jesosy izy matoa tsy tafaraka tamin'ny andiany fa saingy ny zavatra nanjoa azy de ozy izy mamindrafo amiko tompoko zanaky Davido ny zanako vavy ampahorian'ny demonia loatra. Jereo fa tsara mijery amin'ny fiainantsika manahoana moa no nataon'ity vehivavy ty nangataka avy izy hoe Jesosy eo sitrano ny zanako Andriamanitra eo vonjeo ny zanako fa marary de sitrano zay ve ny fomba nentiny nanatona an' Jesosy. Ny zavatra nataony ramatoa tsotra mamindrafo amiko tompoko zanaky Davido. Inona ny nangatahany famindrapo mamindrafo amiko zanaka vavy ny zanako vavy ampahorian'ny demonia loatra fa izy tsy namaly teny azy tsy namaly aloha Jesosy de nanatona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe le mpianatra indray zany nangataka tamin'i Jesosy roa izy fa miantso mafy atoritsika. Jereo nge ny toe-tsain'ny mpianatra toe-tsain'ny mpivavaka
mpanompon'Andriamanitra raha mba misy olona mitaraina am' Jesosy, roa izy tsy namatsika izy, tsy atao ny fiangonantsika izy, tsy miaraka amintsika izy, atao amintsika ihany no izy satria Jesosy atao mpiangonantsika, ohatran'izay zany le sary eto. Tsy izy manatona antsika izy fa roay Jesosy no baiko ny mpianatra androaka fa tsy ny mpianatra nandroaka ny ravahivavy ary izy namalika nanao hoe tsy ny ray averiko aloha le andiny fahatelo amby roapolo fa izy tsy namaly teny azy de nanantona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe roa izy mpianatra eto mibaiko Jesosy ohatra antsika rehefa mivavaka Jesosy io ataovy an'izao meo an'izao ataovy mipoaka le bizina sao de farany hoe Jesosy io sasaony ny akanjoko de fafao ny kiraroko ohatran'izay zany le vavaka ataontsika rehefa atao ohatrany ironia moa zany ny filaza azy amin'ny teny vahiny hoe tiako ironisena le satria misy zavatra tsy mety le fomba fandraisantsika fanjakan'Andriamanitra sy le fomba fiaonana amin'Andriamanitra tsy haiko hoe iza ny everantsika n'zany Jesosy zany fa iza moa zany Jesosy zany no baikobaikotsika ohatran'izao ny toetrantsika hitako bokim-pirenena baribarany soratra abaribarany soratra masina eto ny toetrantsika mpianatra eto fa tsy hoe olon-tsotra roa izy miantso mafy aoritsika izy zany ny toetran'ny mpivavaka zany toetran'ny kristiana zany ary izy namalika nanao hoe tsy nirahanao afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely de nagaga tokoa aloha fa ohatrany tsy maintsy nomba an'le mpiana izy satria ko mpianan'ireo tsyna de tsy nalai ny baraka teo mason'le olona fa narovany any eny zany nge tsy natao an'ny hafa fa ho an'ny taranak'Israely any ho an'ny ondry very ianao ve mba anisan'ny ondry very rehefa tsy ondry very ianao de tsy anisan'le mahazo anjara amiko tsy nirahanao afa-tsy ho amin'ny ondry very tsy nanala teny Jesosy fa teteny am'le ramatoa izy zany hoe niteny tam'le ramatoa ihany izy ny mpianatra nanakana hoe roa izy tsy nandroaka izy fa namea fona am'ty fiteny tsy mety ty zany amin'ny fitenin'ny tanora hoe sopapa na misy sopapa an'le ramatoa izy zany hoe ty misy sosikevitra meko anao za tsy natao an'ny ondry very fa ho antaranak'Israely taky miteny zany hoe mandraisa fanapa-kevitra manapa-hevitra hiditra amin'ny fanjakako sa hiditra hijanona amin'ny fanjakan'izao tontolo zao satria tsy nirahanao am'izao tontolo zao Jesosy ho an'ny olona ny rehetrarehetra fa ho an'zay ondry very zany hoe zay matsapa ny tena amin'ny favery zay matsapa ny tena fahataranak'Israely favery fa nanatona ihany raha vehivavy ny sisika izy zany mitady fanjakan'ny lanitra zany reo olona lakisisika zany tena ny sisiky raha vehivavy de ny akohaka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo jereo tsara le fangatahany vonjeo aho ozy izy tsy niteny hoe meo an'izao na meo an'izao vonjeo aho ozy izy mamindrafo amiko zany fibebahany zany no ilain'Andriamanitra andraisanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany toepo manaiky fa very manaiky fa diso manaiky fa tsy mendrika zany no ilain'Andriamanitra tsika ve mba manana an'izany toepo zany tsika ve mba manana an'izany toepo zany satria zany ny katsahan'Andriamanitra amintsika de vakiko ihany aloha le teny alohan'ny resahako rehefa avy eo fa nanatona ihany raha vehivavy de ny akohoka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo fa izy namalika nanao hoe tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho amin'ny amboa-kely tanao fanoharana hafa kely ty tsy mety raha maka mofon-jaza mofoniza zany any zanaka io zany de efa fanoharana sady hoe zanak'Andriamanitra zanaka mpandova ho amin'ny mofony zanaka mpandova ihany tsy mety raha mofo ho an'ny zanaka mpandova de atsipy ho an'ny amboa-kely na lilika kely zany hoe zay tsy ao anatin'ny zanaka mpandova zany ohatrany sarotra be le fanoharana nataon'i Jesosy teto ohatrany mafimafy any enao ve ny ataon'zany hoe amboa-kely na alika kely so ihany fa nataony hoe akely fa tsy hoe alika be fa izy namalika nanao hoe tsy mety raha maka mofo an'ny zanak'Andriamanitra ho an'ny atsipy ho an'zao tontolo zao tanao fa tsy omeny zao tontolo zao ny azy natokana ho an'ny zanaka ka raha miditra ao ianao efa namatsy efa avatsiany Jesosy any am'le izy efa nitondra izy ataoko ohatra raha misy olona mandeha miantsena de mividy mofo de mandeha tongotra zay moa taloha tany ambanivohatra ny asa mipetraka mandeha 6 kilometra
fito kilometra mihetsena ny Andrenivohitra de tonga any Ambanivohitra satria tany nanompoana an'Andriamanitra na ny rany Jesosy voalohany tany anaty akata tany Ambanivohitra tany mitoerana be mpamosavy sy be dalo sy be tena zany ny andohan'ny ny fiainanay a efa 30 taona lasa moa zany a araky ny fanteneniko teo aloha hoe tam'le fijorona vavombelo le zanako vavimatoa le pasteur Tafiandalo nefa de basy 2 metatra miala aminy a nijoro vavolombelona teto izy hitanareo fa sady tsy maty izy ny tsy naratra tsy voakasika mibala fa vaty be fotsiny nongiditany amin'ny tongony nakika ny tongony fa ny basy tsy nahafaty azy afaka mijery le fandarana moa nareo any loloha any a satria misy laharany ty fandarany ty anaty fonoteny iny mba tiako tenenina fotsiny hoe efa niainanay amam-polopolo taona ny zany fa tsy hoe kisendrasendra fa tsy riarianako moa zany ka manjary ohatrany hoe lasa manandratra fa ny tsika de nisan'ny ratany Jesosy no ilaina fa tsy nisan'ny ratany tena araky ny teny Jaona mpanao batisa hoe izy mitombo isan'andro fa za tsy maintsy mihety isan'andro zay nenay ny targetra anaty fonoteny iny fa izy namalika nanao hoe tsy mety raha maka ny mofo ny zanaka Andriamanitra na hoe ny zanaka mpandova ka manipy zany ho an'ny amboakely ho an'izao tontolo zao zany fa ora vehivavy tsy nanaiky izy fa mbola nisisika tenenao a fa tena misy kivazivazy teneniko zay hoe miinsisika teny vahiny hoe miinsiste fa nataoko hoe miinsisika fa ora vehivavy mariny zany tompoko tena marina manaiky izy fa marina ny tenin'Andriamanitra na de amboary izy a manambo azy izy fa aloha manitry tena fa na de ny ambo kely aza mba mihinana zay sombotsombony a latsaka avy tamin'ny latabatry ny tompony any nanaiky izy zany hoe ataovy ambo-kelinao ary fa mba ianao ny tompoko hoe manaiky an'izany fa ianao io hoe za tsy mendrika mpanota misalotra ny anarana kristiana raha mbola tsy kristiana ianao a mirabanao raha mba menao zao afatra zao mampahery anao a mba andramo zany miaraka mikasika ny tenin'Andriamanitra zany mba andramo zany mikasika an' Jesosy Kristy zany a fa na iza finoana eto ambony tany na ilaza hoe ny aniza marina ny aniza ny diso tsotra ray Andriamanitra ray any lanitra tsy misy Andriamanitra be debe ary tsy misy lanitra isan-karazany ray am'ireo mety ho marina rehefa tsy ny anah de ny anao zany efa mino fa le Andriamanitra tokana de ny ray zanaka fanamasina ny ray zay nanirika an' Jesosy rery any marina na iza ilaza na iza ilaza betsaka amin'ny vavolombelona ary zao miprofo anarivo taona nisy ny fivavahan'Andriamanitra isan-karazany na ty baiboly vakitsika ty arany hoe anarivorivo taona koa fa naninona tsy levina tany ambany tany le soratra efa potipotika fa voangony zany ve tsy mystera ozy izy ny fitentsika olombelona mystera zany satria nangony izy to ny anarivo taona ny voavoangona nefa de naninona le izy mivoangona nefa nalevina tany na tany amin'arivo taona ny soratra sasiny efa potika nefa men'Andriamanitra saina ny manam-pahaizana zay le fanomeza-pahasoavana voangona n'izy ary tsy voafafy zay le tentsika malagasy keo am'le tantara misoratana film mba hitanay tambola kely hoe lay baiboly nydorina nefa tsy levona iny tantara fa le tena baiboly de ny tenin'Andriamanitra tsy ho levona mandrak'zay io tsy levona ary tonga ny an-danitra tsy levona io satria io ny tenan'i Jesosy any an-danitra ary ny anarany hoe tenin'Andriamanitra fa ora vehivavy marina zany tompoko fa na de ny amboakely aza mba mihinana zay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony iresaka aminao am'izay a zao ny teniko aminao a raha toy ianao tahaka an'io vehivavy io ka hikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra manetretena mandolimy koa mofo eo tongotry ny tompo isakana anao fivavahana isakana anao mpivavaka isakana anao mpiara-mivavaka singy olona tsinitsinina ianao nge olona tsy Andriamanitra tsy mila anao fa ianao olona mpanota ianao koa mety isakana tenanao Jesosy femoa ijery atsony za olona mpanotako za olona zao jereo tsara nanana fahoriana raha vehivavy a nylaza izy ampahoriny demoniny zanako zao mamindrafo amiko tompo izy tsy niteny hoe mandao ianao makany an-trano miangavy ianao mba ametrao tanana ny zanako avy tongavy ianao ny an-trano tsy noroitiny Jesosy akany an-trano jereo mifanetretenany ny antso izy aloha avanirina ry tompoko zanaka Davido mamindrafo amiko raha ivavaka ianao aza be fangataka hoe Jesosy eo valio le ameo an'izao aty ataovy an'izao le zavatra ataoko ry de mba taio le ataoko ry zany le vavaka diso tsy tokony ho tonoa ny vavanao zany fiefahanao fa le fomba fahanao miona am' Jesosy atao
Anirinan Jesosy izy zany hoe mbola anirinany ten'Andriamanitra ianao, atsoy ny ten'Andriamanitra atsoy Jesosy. Ny antso ataonao voalohany, Jesosy io mahamindrafo amiko, mamelà ny heloko, fa fao ny fahotako, fa mpanomta tsy mendrika. Zany ny vavaka tokony ataonao voalohany, melà ny fahazaran-dratsy, mangatà hery mba elanao amin'io, tsy resinao fahazaran-dratsy io raha tsy miditra aminao ny fanjakan'Andriamanitra analan'io, fa asan'ny devoly ny fahazaran-dratsy. Devoly ny fahazaran-dratsy tafiditra ao anaty olona ankiray, be deaibe ny kristianina mitaraina amiko, miresaka amiko momba mifampihery reny, zay mifaneneny sy ny rehetrarehetra, be deaibe moa ny olona manantony. De miresaka eo, de ahoana pastera ny ahafahana amin'io, de tsotra ihany. Rehefa manaiky ianao hampiditra an' Jesosy ao anatinao ny tenin'Andriamanitra eo ekenao sy arahanao, mivoaka ho azy io fitsotamanao, devoly sy Andriamanitra tsy afa-mipetraka ao anatin'ny tenan'olombelona ray. Aiza ny erany mazava sy maizina hipetraka ozy izy Jesosy, ary ahoana ny ahafahany Beliala sy Kristy hiara-toetra ao anatin'ny fonao. De zao nataon'le ramatoa, niazakazaka izy, niantsoantso izy aloha, de tonga le mpianatra de nanodidina an' Jesosy, tsy mba le ramatoa ndroany teto fa tonga tena akany am' Jesosy izy. Asa na mety nandroaka ny ramatoa ihany koa izy, fa mety tsy naovoka, fa le ramatoa koa tena bezizo, tsy azo nataony inina. Mpampianatro, ampangino fa manahirana be, manelingelina tsika, manelingelina ny fivavahantsika, manelingelina ny fiangonantsika, manelingelina ny tsika. Zay le fiangonana am'izao fotoana mantsy hoe nenay ny tsika fiangonanay, ary asandratsandratra fona am'izao fotoana tena kalazaina mihitsy ny anaran'ny fiangonana mba halaza, atao zay ampalaza ny fiangonana mba habe ny olona mitady le fiangonana. Za mantsy zao ny tena aretina le fitedavana le anaram-piangonana, satria any ny be olona sy malaza zao ny tena ilaina. Teneniko anao fa tsy hoe ny kely de hoe tokony hitady olana ny be, de fa tsy zay na ny be na kely, tsy isy ilana an'zany. Ianao manana ny fanjakan'ny lanitra ny ilaina zao, fa sao de mamitaka ny fiangonana, sao de voafitaka ny laza sy ny anaram-piangonana antsika, tsy manenjika sanatry hoe mialina amin'ny fiangonana manana olona. Raha ohatra le fiangonana ka tena manana an' Jesosy ka tena mahavela olona maro, tena ara-basoa ara-batsara, ary manohana mbavaka an'ireny fiangonana ireny. Zay no asa tsiny, tena manohana an'ireny fiangonana, mitaona ny olona any an-danitra, fa sao sanatria kosa le fiangonana ho feno olona ho any amin'ny elo, satria fitahiana ranofo ny tedavy le olona fa tsy Jesosy. Ao anaty fonteny iny mba tsy ho lasa lavitra. De le raha vehivavy teneny Jesosy, nitenen'ny mpianatra Jesosy, asaivo mandeha io fa mahasositra, ampangino tsy atao anatin'ny fikambanantsika io fa ampangino any. Jesosy nefa nahita ny taopolo le raha vehivavy, de nalefa levitra ambadika, o raha vehivavy eo, za nge tsy nirahana ho an'ny afa-tsy ho an'ny ondry very sy ao amin'ny Israely le. Izy tsy niteny hoe za nge tsy irahana any am'izao tontolo zao hoe fa hafa ny nanaovany azy, tsy nirahana afa-tsy amin'ny ondry very ao amin'ny Israely. Te ampiseho Jesosy hoe midira ao raha ohatra ka. Niazakazaka le ramatoa de nankeo anoloan'i Jesosy, de nandoliany, de nifikiriny tongotra Jesosy, tsy namelany, ataoko avelomiko le sary, fa tsy zay ny soratra atao, fa avelomiko le sary, zay ny nety tranga atao. Azo velomina ny sary, satria reo mpanoratra baiboly reo koa nge mampolo taona maro taty aoriana vao nanoratra, efa fitadidiana sisa, fa tsy tena le hita amin'ny maso teo voasoratra, fa efa fitadidiana sisa, fandikana no nandikany azy. Ary zay mahatonga le boky tsy mitovy, ny zavatra lazay mitovy zay maha authentique azy, fa fomba filazany azy ary misy mifanohatra mihitsy reo filazantsara reo, fa adinio. Ny sasany miteny hoe le kapiteny nakany am' Jesosy, ny sasany miteny hoe ary Jesosy nanirak'olona, ary le kapiteny nanirak'olona tany am' Jesosy, hitanao. Ozy ary tao mifanohatra nefa samy filazantsara, tsy mifanohatra fa authenticité zany na fahamarinan'le fisin'le izy, fa ny fitadidinany tsy mitovy, fa na nirana na naniraka nakany tonga any am' Jesosy foana, na nitondram-bavaka ianao, na ianao mihitsy noentinam-bavaka, na ianao ny vavaka, na ny olona nitondra anao, mitovy ny vala ao anaty fonteny foana iny. De rehefa ny akoka le vehivavy de nangataka izy, vonjeo aho izy, jereo atsika tsara, mamindrafo amiko, vonjeo aho, tsy nangata-javatra izy fa famonjena ny nangatahany, misy zavatra ny tedaviny tany am' Jesosy tany. De ozy Jesosy, mety fe raha matoty io izy raha olona avy niantsena de alaina ny mofo ao anaty arona de atsipo an'ny alika, tonga de ataoko mazava be le teny. Zay le amboa kely fa amboary izy tsy handratra sofina mantsy, fa ny anatako mandratra ahitantsika hoe zany ny zany ny filaran'ny olona tsy ao anatin'ny zanak'Andriamanitra.
ka mety izy ianao hiditra ao anatiny mpatsotratra an'izay ten'andriamanitra fa teny jesosy ny resaka eto fa tsy hanaly izy a ifonako so anao miteny hoe zany tena izy fa jesosy ny tompony fa za mpitondra fotsiny tsy tezitra le raha vehivavy tsy tezitra izy tsotra ny navaliny eny araozy izy ataovy taky ny anankiray amin'ny alika anao aozy izy fa zao a fa na ny alika korange mba manatompo e ary mba mihinana n'izay sombitsombony latsaka tamin'ny latabatry ny tompony izy ka mpataovy ray am'izay a miaiky jesosy fa tsy mbola nahita finoana oatra zany lehibe ny finoana ozy izy ahita izy le finoana tao anatin'le vehivavy fa tsy velana izy fa velominy jesosy tamin'le tenyle finoana tao am'le raha vehivavy averintsika jerena nge le tenin'andriamanitra averintsika fa ora vehivavy marina zany toko fanade ny ambo-kely aza mba mihinana zay sombitsombony latsaka avy tamin'ny latabatry ny tompony any de namaly jesosy ny 5:20 de namaly jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao aiza moa zany finoana zany ao anatinao ane ny finoana fa tsy eny ivelany alehibe azo aly ao anatinao lioana ngeza be masika be lazaina fa mpanjaka ny biby mpanjaka ny sa zany moa nyresaka fomba fiteny any amin'ny skoto lioana lazaina fa matanjaka mbola zanaka lioana kely malemy kely raha iny zanaka lioana iny zao samporinao de vonoanao resinao iny na ianao ary mahafaty lioana 50 am'le zanany kely voateraka fa rehefa lehibe izy a ny ray mandrapaka ianao tiana tenenina de zao tsy tonga ianao de lasa lioana ngezabe fa zanaka lioana io finoana io noho ny beaziny jesosy tao amin'ny raha vaivavy lehibe finoanao zay teniny jesosy nyvoaka nyvavan'zay lasa lehibe tampoka le finoana tao anatin'ilay raha vehivavy misy fanjakan'andriamanitra lehibe vaovao forona tao anatin'ny raha vehivavy tonga avy aminao arak'izay irinao raha irinao le zavatra tsy mila mangataka nyvavanao hoe meo anty ataovy endria baiko jesosy mibaiko jesosy ohatra natao mpianatra hoe akombony ny vavan'io jesosy ampangino zay ho ala teneniko hoe tsika ho diso vavaka mahatonga atsika tsy mahomby zanak'andriamanitra mpandova tsy ohatra zany ny fomba fivavaka ny zanak'andriamanitra mpandova ny zanak'andriamanitra mpandova ohatra le raha vehivavy tao mamindrafo ho amiko tompoko zanaka davida vonjeo a zany ny vavaka tokony atao fantatry ny rainareo fa tokony areo de menanareo na de tsy mangataka azy de namaly jesosy izy kosa namaly foana raha vehivavy tsy ny rahana fa tsy hoan'ny ondry very amin'ny israely a namaly ane jesosy na ny tapenam-bava re tapena mpianatra vavy izy fa namaly any raha vehivavy satria hita ny raha vehivavy fa misisika hita ny raha vehivavy fa mikatsaka fanjakan'andriamanitra ohatran'izany tompoko ny fomba fikatsahana ny fanjakan'andriamanitra mibebaka mangata-pelana manaiky fahatsoana manaiky manetry tena na de ampitoviana amin'ny alika rambo kely mihinana ny latsaka amin'ny sombitsombony latsaka na de mba sombony ara-tompo mba meo ihany mba ataovy mba alika kelinao za tsy le ombobe ao pahatrona le zanaka be anao ao-tranonao fa mba ataovy taky le alika kelinao de mba velao atory ao an-tranonao a fa aza atao tiatokotany fa mangatsika zany ny olona mitady an'andriamanitra manetry tena miezaka mihitsy io fa rehefa nahita n'le finoany jesosy hoe matoky asomino aty raha matoty mato misisika tahaka zao na de fa anaovana temy mahery ary raha vehivavy ataovy mavoaka ny vavan' jesosy miteny hoe tonono ny anaranao solo io raha vehivavy io solona ny anaranao io le hoe raha vehivavy io a soloy ny anaranao io ohatra hoe rakoto ny anaranao zany rakoto lehibe ny finoanao tonga avy aminao arak'izay irinao ny finoana ao a de ao amin'ny fonao ao misy azy finoana de avy amin'ny toroteny ary nyteny avy amin'ny teny kristy ny teny kristy teto hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tonga avy arak'izay irinao de sitrana ny zanavavy a tam'izay ora izay teony eo afa-tsy afaka ray volana na afa-keritaona teony eo sitrana ny fiainany sitrana le zavatra nahory azy ny teny izy tany ambolony hoe ampahorin'ny demonio izy ny zanako fa izy tsy ny teny hoe sitrano ny zanako ampahoriny a fa mba vonjeo a mamindrafo amiko jereo fi tsara ny nuance an'zany na ataoko hoe ny fiavahany zany misy fiavahany zany a le tsika mangataka lava sy le hoe meo an'zao a meo an'zao a tsy fombo zany andriamanitra hoa tsy niteraka mpangataka satria izy tsy mpangataka mampahery anao a andriamanitra tsy takatsika olombelona izy manana fo antra izy tsika olombelona ndraindray no manontolo fo a
fa zany Andriamanitra ivavahantsika zany Andriamanitra tsara zany ka mampahirinao zany a mbola manodidina ny fanjakan'Andriamanitra foana ary manodidina an'io foana hatramin'ny farany satria izy ny teny hoe toroy ny fanjakan'ny lanitra toroy fambiakaiky ny fanjakana ka raha filazany tsara no toriana eto a toriany GES de fanjakan'ny lanitra foana no toriana io no ataona izy ahatonga anao tafiditra ao a zay anananao ny fanjakany ao aminao a tahaka n'ilay vehivavy teo zany miaiky Jesosy ataovy miaiky aminao mihitsy Jesosy ataovy gaga aminao mahita tsy anao tsony mahita fahagagana fa Jesosy eto nahita fahagagana hoe tsy mbola nahita finoana ohatrany tamin'ny kapiteny izy moa teny hoe tsy mbola nahita finoana lehibe ohatr' zany a na de am'reto mpianatra reto ary fa ataovy resy lahatra aminao Jesosy ataovy le toetran'le vehivavy teo mba handramo ianaro aloha be de be ny mbola hoe resantsika am'ireo ten'Andriamanitra tsy lany laninareo fa torohevitra anankiray avonjy anao ty raha ohatra ka tratrany tery a ohatra n'ilay ramatoa teo ianao lay vehivavy teo sakana ny mpianatra fa manelingelona ny Jesosy io manelingelona ny zareo sy Jesosy satria niveriny fa anazy Jesosy be de be nge tsika fiangonana mihevitra fa atsika Jesosy fiangonantsika rery manana ny Jesosy tsika no any Jesosy ary Jesosy manana ololeran-tany fa tsy za rery na ianao rery manan'izy fa ataovy ny anjaranao torio fa aza mitaona olona anaraka anao no ataonao fa torio fa hanaraka ny Jesosy ny olona zay mantsy ny olana aminay fiangonana mpitondra fiangonana mitanjona de hitory mba hisy olona anaraka anay mba be ny olona tombony miarabola diso na betsaka ary ny olona zay manana fiangonana any amin'ny faritra tsy tononona any a fa teneniko anao fa mba manarivony koa ny olona anatin'le fiangonana nefa tsy ampafantarina ary tsy ho fantatrao na ho fantatrao koa raha tsy mahadiso anao fa tsy akalazaina fa tsy ny abetsahan'le olona ny zava-dehibe fa reo oloreo ve mankany an-danitra daholo tena mandray fanjakan'Andriamanitra daholo ve oloreo fa sao de filan-javatra fotsiny amenony fiangonana sao de fitedavana fitahiana rabola sy fitahiana narano fotsiny zay ny ankanesin'eo am-piangonana ary fiangonana koa sao de mitady vola fotsiny amenona ny kitapo zay mamaiky amin'ny fiangonana ka ho antsika zany de zao a izahantsika zany hoe ny fanjakan'ny lanitra foana no toriana ny fanjakan'ny lanitra foana no zaraina ka de raiso a zany teny zany a teny fampairezana moa ny fampizarana eto torohevitra ary lohevitra foana no entinay a anampy zay rehetra miaino sy mijery fa tsy taona averina foana zany isaky mandeha fandarana fa ny fandarana GES de tsy taonanao a anaraka fiangonana fa hitonanao a anaraka ten'Andriamanitra le vehivavy teo arana ny nataony a de ahita fahombiazana anao de mirary soanao a engany anambina anao ny tenin'Andriamanitra zay mifampizarantsika teo a de manantena ny fionana aminao amin'ny manaraka indray a mahereza tompoko